Madagascar Information. Rehefa anao ny tomobile anao, hitanao io, inona ny probleman'io? Inona? Seza. Tsy seza zany. Amin'ny andraikitra anao inona? Varavarana. Varavarana. Maninona io? Kipaka le varavarana. Tadio tsara fa miala iny tady kely laisany iny miala. Azo zay a? Midy ny tomobile, tsisy tomobile tsy midy zany eto. Mazava? Ao. Mbola karapanao mbola tsy vita ve vanana mbola mety mbola tsy vita. Ala zao tsara va raha vao mandainga la vao maika masika. Tsy manday tena marina zanka. Vao maika masika, vao maika masika. Mila madio. Mazava zay? Tondra karapanondro. Ha? Tsy miteny ratsy. Azana ny client. Ny zavatra misy zany a dia maro le tomobile izay mihodina an-dalana. Misy le tomobile izay ataontsika hoe mameno entana ny anatiny nefa mpitondra olona. Misy a tomobile ihany koa izay mandeha any amin'ny zotra tsy tokony andehanany. Ireny santionany ihany a dia anisan'ny etsika anakiray zany a amin'ny anio ny hiady amin'ireny zavatra tsy ara-dalàna ireny. Dia ao anatin'le hoe Commission Mixte de controle zany no iarahana mientana. Zany hoe voamiera anakiray izay itambaran'ny Comm'Unity, eo ihany koa zany ny ATT dia ny Polisy Zandary mary ireo président ny Coopérative na Solotenan'ireo Coopérative tsirairay. Raha misy zavatra tsy mety dia misy degré ihany zany izy io. Misy ny ataontsika hoe fanabeazana sy fanoroana, fa kosa ireo tena flagrant zany dia tsy maintsy alaina ny taratasiny. Le CMC zany ny fomba fiasany dia tsy hoe contrôle régulier fa kosa contrôle inopiné. Zany hoe tampoka zany izy io. Mety tsisy izy rapitso, mety misy indray izy raha afaka pitso, mety afaka ray volana indray vao mety isy. Zany hoe arakaraka ny hita fa mampety azy nanaovana azy fa mitohy kosa nefa ny asa.